faly indray miarahaba antsika ny atokantrano any amin'izao takarivo izao ary dibo-kafaliana mihitsy ny fo tafaraka aminareo indray hideran'Andriamanitra isika hanome voninahitra azy hankalaza azy ary indrindra handray torohevitra avy amin'ny alalan'ireo hira maro izay iarahantsika amin'ireo korala nasaina amin'ity takarivo ity. Tena vaovao indray ny andro iarahantsika satria korala vaovao sy gropy anankiray vaovao miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ny korala Adventiste Philadelphie no miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ny korala Ako ny feon'ny Manuela no miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ary ny gropy Maraina Fanantenana no miaraka amintsika iderin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Efa dodina angamba ianareo hiaino sy handreny feo mangan'ireo korala ireo, handre ihany koa ny torohevitra avy amin'ny tononkirana izy ireo ho fideratsika an'Andriamanitra sy hangalantsika lesona. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia andeha isika handraindray ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7 azafady tompoko, ka ny 1:9 novaka itsika hatramin'ny 1:9. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany teny izany. Avia, aoka isika hiobo ho an'i Jehova, aoka isika hanao fefifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Andriamanitra lehibe Jehova, lehibe ka tokony ho deraina izany Jehova Andriamanitsika izany. Andeha ary hiaraka amin'ny korala Adventiste Philadelphie isika amin'ireo hira izay efa nomaniny hideran'Andriamanitra miaraka amintsika. Dawary. Maneranizao tontolo rehetr'izao Jesosy mifahalebiazanao miposakisanao ny masomaro milaza fampamorony anao mahita isika eo amin'ny fiainana ny asany mpamorona amin'ny filona dia matoky azy Andriamanitra mahery Jesosy tena matolotro anao Jesosy tena hoanerinao mpanafaka tena noho ny fitiavanao lehibe mamonjy tamratsy anao lehibe mato sy mandrakiza zao tontolo zao miankokanina tsy misy anarana fanohy anao Jesosy voninahitra ho anao lery terana marineo nilaza fa tsisy anao ritompo-mpanjakanay ankehitriny izao revoporo fo fa ianao no feny voay tsy misy Andriamanitra ohatranao izay mpamorona ny zava-dehibe omeny antsika ny fiainam-baovao tsara indrindra na mino tena matolotro anao Jesosy tena hoanerinao mpanafaka tena noho ny fitiavanao lehibe
matolotroanao Jeso dera hoanerinao mpanafakadera no ny fitiavanao lelevamo tsy tamratsianao lehibenato sy mandrakiza zao totozao miampokamina tsy misy anarana fanoiana Jeso voninahitra hoanao Cha
itilay pamuzi sa nalasana nadesano tra si mafi sa unifiyay nana angetinite nakaki Jesu Kristi wavinda misaotra ny korala kafy isika ny amin'izany hira fiderana zay nataon'izy ireo izany ary zava-dehibe tokoa ny andraisantsika ny torohevitra zay nomeny tao anatin'izany tononkira izany. Zao indray dia andray ny akony feon'ny Manuel isika avy ao amin'ny fiangonana adventista Ambomirary ampanotokana. Fiangonana adventista ampanotokana no misy ny korala akony feon'ny Manuel. Melohan'ny andraisan'izy ireo sanaovan'izy ireo ny anjara zay efa nomaniny mba hideran'Andriamanitra miaraka amintsika amin'ny tsakarivo ity dia andeha indray sika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 100 ka ny 5 dia misy izao teny izao, fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsara Jehova
mandrak'izay mifamirampony ary miatra amin'ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany. Ry havana, tsy hoe lehibe fotsiny Jehova ka tokony ho deraina, fa mbola tsara koa izy, tsara tsy arak'izay eritreretintsika kory aza, tsy takatry ny saintsika mihitsy ny fahatsarany. Ary na ny fiainanao manokana aza de mety atsapanao, fa tena tsara eo Andriamanitra izay tomponao io, tsara eo Andriamanitra zay iankofantsika io, ary tsara amintsika eo Andriamanitra zay nifidy atsika io. Koa mbola toetra anankiray koa tokony hidarantsika an'Andriamanitra izany fahatsarany zany. Andeha ary isika hiderin'Andriamanitra ao amin'ny fahatsarany miaraka amin'ny korala ako ny feon'ny Manuela avy amin'ny Fiangonana Adventista Ampatokana. Tahoary.
jesosio tembola miorinatrany satria naono nilazafawe handeaka uavizay uavianauka ajaianai uani andanizany namboari nambau Sio miurina mafi ifana tena naita sosio uana minauza Zay numena wairi Jesu Fini chiuma fizi veri Satria nanu nilazafawe Andeaka uavianauka ajaianai uani andanizani Namwari nambau Siwela insuni uavi anauzaso uana minauza uavi anauzaso siwela insuni uavi anauzaso uana minauza
isaorantsika ny akony feony Emmanuela avy amin'ny fiangonana Adventiste tampanitokana niaraka tamintsika ny derin'Andriamanitra tamin'ity takalevity ira zay tena mandona ny fotoko ary manetsika ny saina mampanahy hidera an'Andriamanitra amin'ity takalevity de mbola manana groupe anankiray koa sika hiaraka amintsika de ny groupe maraina fanantenana izany groupe maraina fanantenana zany dia misy mpihira efatra mianada ary hiaraka amintsika izy ireo mba hiderin'Andriamanitra ary anome voninahitra azy amin'ny alalan'ny talentan'izy ireo alohan'ny hidirin'izy ireo ary manasan'izy ireo hiditra avy hatrany dia andeo vakitsika ny ao amin'ny Isaia Isaia toko fahenina ka ny andininy faharoa sy fahatelo dia misy izao teny izao ary ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Isaia toko fahenina ka ny andininy faharoa sy fahatelo ny anaran'i Jesosy nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra eninavy ny roa nanarona ny tavany ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany ary nanandratra ny feony izy ka ny famaly hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny ny tany rehetra ry havana tsy vitany hoe lehibe Jehova ka tokony viraina tsy vitany hoe masina ihany koa Jehova ka tokony ho asandratra ny voninahiny fa tsara koa Jehova araka ny lasaina teo lehibe Jehova tsara Jehova ary mbola masina koa Jehova Isaia dia nahita fahitana izany fahamasinan'i Jehova zany zay ny anjely no nanandratra ny feony ny famaly ka nilaza ny fahamasinany koa tokony hoideratsika an'Andriamanitra ihany koa zany ny fahamasinany satria toetrany izany ary tokony hanandratatsika ny voninahitra izany fahamasinan'Andriamanitra zany de tsy ho takatry ny saitsika zay voafetra ihany fa mila ny mandraka zay mitsika ahafantaratsika ny fahamasinan'i Jehova koa dienety de andao hidera azy noho izany fahamasinany zany andeharsika hiaraka amin'ny groupe maraina fanantenana anantanteran'izy ireo ny anjara hirany dawary Child
izahay kami talau rindra fonao ireto zanjinao ho ambary izahay mba tiovy hoanao eny ambary tefeo tonga mpanandratrana ambary izahay mba tiovy hoanao eny ambary tefeo tonga mpanandratrana panahumerukare izahay kami talau rindra fonao ireto zanjinao ambary izahay mba tiovy hoanao eny ambary tefeo tonga mpanandratrana ambary izahay mba tiovy hoanao eny ambary tefeo tonga mpanandratrana ambary izahay mba tiovy hoanao eny ambary tefeo tonga mpanandratrana Ratsy mitoriny milazany sarao nanaty ady sarotra ny fiainako ety voavy nataoko teo anatrehanao antony mampijoroay antramizao ampaherezo anao ny asana tena zanak'ondry afovony ambony toko zahay liona tanora totehandrapakanay ny fahavaronay sofateo ianao lilay piandry tsara sady piaro anay tompony sady mbanefa ny finoanay pitoazao indraindray de miarina atragny satria anao mpiandry de manitsy ny ondrinao voavy nataoko teo anatrehanao antony mampijoroay atramizao ampaherezo anao ny asana tena zanak'ondry afovony ambony toko zahay liona tanora
sapana fa iraisikety ifiraisampo no akambawa sevo uita si ureni zao retriza fa Kristi tompo no nampiray antsika mandrakiza tena ira sesosio bahazunire wachami farani tuku sofi fankatiabana isa ubuni naichawane ni asiaranai mandao utena famitana nyafacha niasani devuli nampisi tukutuku hachamizai nikasaniani sitenanananguli kanampisarakat sinampifanjai nifirai sampu no akambawa seu huitasiu Chiza fa Kristi tompo no nampiray antsika mandrakiza kizay mpanompo sy maintsy mampiseho fa tena iray sesosio bahazonire wachami farani tuku sofi fankatiabana isa ubuni naichawane ni asiaranai mandao utena famitana nyafacha sesosio bahazunire wachami farani tuku sofi fankatiabana isa ubuni naichawane ni asiaranai mandao utena famitana nyafacha utena famitana nyafacha dia rahantsika Andriamanitra satria nahafinaritra ny arahana tamin'ireo choral indrindra ny farany teo ny groupe maraina fanantenana. Dia rahantsika Andriamanitra satria nahazo voninahitra izy tamin'ny talenta izay nomeny an'ireo zanany na ny choral zany na ny tao amin'ny groupe nahazo voninahitra izy tamin'ny talenta nomeny mba ahafahana mitera azy. Dia rain'Andriamanitra satria nanana fotoana hiterana azy isika mianakavy. Omemboninahitra mandrakariva izy amin'ny zavatra rehetra ary eto am-pamaranana dia tiana indray ny anolotra teny fikasana ho anao. Ao amin'ny Salamo 5:20 ny andiny voalohany sy ny faharoa no misy zany teny fikasana zay omenanao izany. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay matoky an'i Jehova dia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika
fa mitoetra mandrakizay tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no anadidinan'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Izany ny teny fikasana omena antsika androany. Matoky ianao, aoka tsy hetsika tahaka ny tendrombohitra izy io na atoky an'i Jehovah. Amin'izay fotoana izay dia tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no anadidinan'i Jehovah anao sy ny tokantranonao, ny fiainanao manokana hatramin'izao ka ho mandrakizay tsy manam-patapirana. Mandeha an'izany izy fikiro izany tenin'Andriamanitra izany dia handalo herinandro mahafinaritra indray ianao mandra-piaona antsika amin'ny herinandro toy izao. Raha sitrapon'Andriamanitra mantsy dia amin'ny herinandro toy izao dia miaraka indray isika ary hiderin'Andriamanitra indray hiaraka amin'ireo vahiny sy koralina izay nasaina. Dia mametraka amin'ny veloma tompoko, samy ho tain'Andriamanitra ary samy mahazo fifaliana eo am-panompoana azy. Veloma daholo.